Ny sabatista ve kristianina, samy namaly daholo nareo dia mba toroko indray zany no mamaly atao anatin'ity sary sy feo ity sady ampitako hafatra amintsika ho voninahitran'Andriamanitra tsy toa irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Samy hafa ny teny hoe sabatista izay raha akatsika fototeny, ny rasinina zany isorontsika ny préfixe sy ny suffixe, dia ny fototeniny amin'ny hoe sabatista dia sabata, fitsaharana. Samy hafa amin'ny teny hoe kristianina. Ny sabata dia tany amin'ny testamenta taloha nandidiana tamin'ny alalan'ny lalàna ny fandratona ny fitsaharana. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy dia mazava ny teniny hoe makanesa dia amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo ny fitsaharana dia ny sabata izany. Amen. Ny kristianina indray aty amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:10 dia nipoitra ny teny hoe kristianina tao amin'ireny vohitra anankiray Antioche. Fa tiako tsindriana amin'izay dia tsy ilay toko sy andininy hoe appellation ny antsonina ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany voalohany indrindra hoe kristianina tao Antioka. Tsy izay no zava-dehibe sy anetanako anao fa ilay prinsipa fiainam-panompoana, fiombona ny mpianatra tamin'izany unité tao amin'i Jesosy Kristy sy ny pratika ny soratra masina. Ndana alalino zay, ndana fakafakao izay, ndehana mangatany herin'ny fanahy masina, anazava aminao ny herin'ny filazantsara, revele aminao ny asa-pamonjen'i Jesosy sy ny herin'ny teny hoe kristianina, manatsikafina ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, mirazotra amin'ny salut famonjena fiainana mandrakizay. Ao anatin'izay ny sabatista ve kristianina. Ny sabatista ve kristianina. Amaly amin'izay ny sabatista amin'ny mahasabatista azy dia mifototra betsaka amin'ny fitandremana sabata. Izany hoe dikan'izay dia mitandrina lalàn'i Mosesy hoe ireto avy no tsy maintsy tandremana rehefa sabata. Dia rehefa tanteraka amin'izay fitandremana izay ny olona anankiray hoe ireto avy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à l'infini amin'izay fitandremana sabata izay, lalàn'ny sabata araka ny Tora dia antsoina hoe sabatista ny mpino anankiray. Fa raha amin'izao contexte vanim-potoana iainantsika izao raha dia hoe sabatista ve ny olona anankiray, ny mpino anankiray, dia raha atao ny famakafakana ho inavy tsy maintsy tandremana amin'ny lalàn'ny sabata, dia ny akamaroany dia mistagna eo amin'ny resaka rassemblement samedi comme dimanche fotsiny ihany, zany hoe mivory mivavaka sabotsy fotsiny ihany, fa tsy ao ilay hoe reto avy no tsy maintsy tandremana rehefa sabata. Dia eo zany tsika dia afaka manome tsoakevitra hoe mitsingevaheva be zany entre ny hoe sabatista ilay mpino milaza azy fa sabatista, satria tsy feno ilay fepetra fitandremana ny sabata. Tsy feno ilay fepetra fitandremana ny sabata araka ny lalàn'i Mosesy hoe reto avy no tsy maintsy tandremana rehefa sabata. Dia amin'izay fotoana izay valide ny mpino anankiray fa sabatista izy. Raha mitsimbadika indray sika aty amin'ilay contexte an'ilay asan'ny apôstôly toko 1:10 dia tokony izany raha ny soratra masina manamarina an'ilay hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra fa izao no hanome anareo ny fitsarana. Dia ny mpino izay tonga eo amin'ny
tongotry Jesosy Kristy zany a, mahita ny voninahitry Jesosy Kristy, tafiditra ao amin'ny herin'ny filazaontsara mira Jesosy Kristy no mahita fitsarana. Izany hoe izay mpino izay zany no vraiment sabatiste. Zany hoe tokony existe mihitsy zany ny hoe kristianina sabatiste. Fa amin'izay lafiny izay, raha izay contexte asan'ny apôstôly toko 12 zay no fakafakana sy potsirina tsara, dia mpino tonga eo an-tongotry Jesosy Kristy mahita mandray ny fitsarana. Mandray ny fitsarana satria izay mihitsy ilay validation hoe izao Jesosy Kristy manome anareo ny fitsarana. Ny question tena intéressante dia ny hoe mety mitandrina ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini ny mpino anankiray satria te hahita fitsarana izy. D'ailleurs raha ho voatandrina fa tsy mahita an Jesosy Kristy izy. Ny question faharoa dia tsy mitandrina andreo rehetrarehetra izy fa ny herin'ny filazaontsara, ny fitarinana ny fanahy masina no mitondra azy eo an-tongotry Jesosy Kristy mahita fitsarana izy. Raha valiana zany lay puba hoe kristianina ve ny sabatiste, dia miankina amin'ny contexte ny fiainam-panompon'ilay mpino zany no maha kristianina sabatiste an'ilay mpino na kristianina mpilivavy izy na sabatiste mpilivavy izy arak'ilay hoe rassemblement samedi comme dimanche. Fa ny conclusion dia tena tokony ho kristianina mihitsy ny sabatiste ao amin'ny Kristy. Zay notion zay tsindriko tsara hoe kristianina ao amin'ny Kristy fa tsy resaka religion na dénomination na étiquette pensée zavatra commercial sy business zavatra ohatran'izany. Vorahinao ny afatra tianao Jesosy aminao fa nahafapo anao zay valiteny zay hoe kristianina ve ny sabatiste, dia anjaranao ary mamantatra ny toeram-pisinao sy ny niveau spirituel anao sy alohan'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy hoe kristianina ve ianao sa sabatiste ianao sa tena kristianina sabatiste. Braso.